Mpianatry ny université tsy miankina IFT Antananarivo miisa ray sy efajato kosa no vonona hiatrika ny sihatry ny asa na anangana ihany koa ny orinasany rehefa notolorana tamin'ny fomba ofisialy ny diplôma avy ny farany herinandro teo. Ny ampray sy efajato indray ny tanora malagasy ny volavolain'ny université tsy miankina IFT ka notolorana ny diplômany avy ny farany herinandro teo. Vonona araka ny anarany andiany indray mihira isaluran'izy ireo raha teo ireto tanora reto hiatrika asa avy hatrany na koa anangana ny orinasany. Ray sy efajato mianadahy izy ireo teto amin'ny Institut de formation technique na ny IFT Antananarivo tao amin'ny sampam-piofanana bâtiment et travaux publics, gestion management, informatique, information communication journalisme, droit ary ny ingénierie de l'environnement. Navoaka ireto mpianatra reto izay niofana nandritry ny 2 na 3 na 4 na 5 taona taona izay hotolorana ny mari-pahaizana diplôme de technicien supérieur, ny licence master 1 ary ny master ao anatiny koa ny grade ingénieur. Anisany olobe nanolotra ny diplôma ny filohan'ny teny Mirandoolona Honoré Rakotomanana izay laza fa tanora manam-pahaizana vonona ary indrindra fa vanona no ilain'ny firenena. Makalaza ny 5-20 taona moa ny IFT amin'ity taona ity ka ankoatra ny hetsika maro dia ny fanatsarana ny kalitao eo amin'ny lafiny rehetra no himasoana. Ny Valmaison d'entrée solennelle ho an'ny IFT rehetra manerana ny nosy ary fitaom-pivavahana no anokafana ny fankalazana ao amin'ny FJKM Cathédrale Analakely. Tapitra ny vaovao zao alina izao isaorantsika atany tokantrano naritra anjery hatramin'ny farany mamy fotoanao ny sampana fampalalam-baovao ny fahita lavitra matv eo amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.